Aliny alakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra taona 2024 manolotra ny araba toko lasy toko vavy ary falitafiaraka amintsika indray atao anatin'ny fotoana ny fanomezana dia ny fotoana fanarahantsika ny fandarana zoiteny izay andraisantsika vahiny iresahana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny hitondrano ny vahiny fanehoan-kevitra maro samihafa mba ahafahantsika malagasy mba mieniny hevitry ny hafa mandray izay tandrifany tsirairay avy ao anatin'izay fandaharana izay ny tanjotsika dia ny atongavana makany amin'ilay tena hoe fandrosoana isam-batan'olona indrindraindrindra amin'ny resaka hoe fahalalana ny fahalalahana izay moa le hoe zo iteny eny ary tsy ampiandrelantsika ary fa araky ny fampahafantarana efanarahantsika dia manana vahiny ny fandarana amin'izao alina izao tsy izay zany fa Andriamatoa Rivo Rakotovao izy moa dia flou national ny antoko HVM na ny hery vaovao any Madagasikara hatramin'ny tsanganany zany antoko HVM izany dia izy aloha no flou izay ny tantana izany izy ihany koa dia efa manana andraikitra maro teto amin'ny firenena atao anatin'izany fitantana ny flou teo aloha ery Rajaonarimampianina sy ny tao aoriana kelin'izay ihany koa efa ministry ny fambolena sy ny fiompiana efa ministre d'État ihany koa ny sahana ny fanajariana ny tany ny fananantany ary ny fotodrafitrasa efa floany antenimieran-doolona ary efa flou mpanjakana mpisolo toerana teto amin'ny firenena moa zany tao anatin'izay tao anatin'ny nisy ny fifidianana moa zany dia tsy maintsy ny floany antenimieran-doolona no misahana izay flou mpanjakana izay zany hoe ataontsika hoe olona manakaja eto amin'ny firenena ary nanana izy azy teo amin'ny tontolo politika no vahintsika amin'izao alina izao miarabanao tonga soa ary misaotra betsaka tompoko tamin'ny atao hoe fanetretena lehibe nanananao mba izara ny hevitra ao indray ho an'ny voaka malagasy eto fandarana zoiteny tena mpifaliana sy ampanajana ary fisaorana lehibe no atotranareo tao andriminina tsara be le tanjona nampifampidirana nataonao teo hoe mba ahafahana mieno ahafahany olona mitsikira koa any an-trano any satria tsy voatery hitovy ny hevitra fa zay le zoiteny zay ny tokony ho alamitsika eto amin'ny firenena mahay mifampieno na tsy mitovy hevitra ary dia makasitraka makatelina indrindra amin'ny fanasana eny ary araky ny fampahafantarana moa dia hoe iresaka andraram-pirenena sika iresaka ihany koa ireo atao hoe teboka mavaivay eto amin'ny firenena mba tsara resahany ao anatin'izao fandaharana izao ny lafiny demokrasia angamba aloha nanomboantsika ny resadresaka amin'Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ity alina ity satria tsy voaingana kely teo sika no nakalaza izay andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izay ny fanontaniana petrako voalohany angamba aloha Andriamatoa Rivo Rakotovao ianareo eo anivon'ny antoko HVM dia nanapa-kevitra tao anatin'ilay fivoriana niditra mivantana mihitsy tao anatin'izay ny flou teo aloha Rajaonarimampianina ny vory ianareo nanapa-kevitra tao arin'izay ny laza tamin'ny mpanao gazety fa tsy andray anjara amin'ny fifidianana loholony Madagasikara izay tanterahana any amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra taona 2024 avy hatrany dia nisy ny tsikera Andriamatoa Rivo Rakotovao tao anatin'izay hoe sao dia tsy tokony hanao politika intsony ary ny HVM fa mpanao asasoa inona ny ambaranao manoloana zany tsikera mahazo anareo anatin'ny fanapahan-kevitra tsy mandray anjara ao anatin'le fifidianana zao enika any moa zany le ataoko hoe fitenenana no entina député ngamba le izy vice président Antananarivo fa za moa tsy nahiny tena teniny fa vaovao no nahitako azy zay aloha tsy manana lesona raisina aminy tsy tahaka ireny ny olona eritreretinay HVM fa nome lesona anay satria fatany nataony ary fatany any ny zavatra nataony voaingana raha lafa ny fifidianana nyresahana izay dia miezaka foana zany ao anatin'ny antoko na ao anatin'ny fahaseranana io na ao anatin'ny manahirana io na tamin'izay mitondra ary ny antoko dia manana ny ataoko hoe sotoavina zay jorony andresen'ny lahatry ny olona hoe zao ny lalantsika tsika amin'ny lafiny ara-ekonomika zao ny politika atsika amin'ny lafiny ara-sosialy sisitra hitondra firenena ianao anisan'ny lavinay mihitsy tamin'ny fotoan'andro mbola président sénat tamin'ny 2024 no nanaovana amboletra ny fifidianana sénateur
nitory tamin'izany a ola presidensiena hoe tsy mety io a fa jerefo tsara nalàna tamin'ny 2024 a fa disposition transitoire de namaly moa ny ACC tamin'izany toa-kevitra de hoe tsy mety le vide institutionnel fa dia aloha andeha io e fa maika tamin'ny 2024 io a tafiditra teo nga Andra-Joelina na de nilaza ary izy fa nisan'ny lesoka teo aminay ireny tsy navitanay ny fifidianana ny lehibe faritra lehibe ny faritany mety marina zany mety natezitra ny olona taminay zany satria zavatra tokony natao de tamin'ny fanambo zay nataony izy de hoe izay de anarina za fa tsy mety zany satria zay mankatoa ny fanapariana sy ny fitsinjaram-pahefana ka anisan'ny fototra lehibe ao anatin'ny constitution antsika io a famerenana ny fifidianana any amin'ny vahoaka ahafahany olo ifidy a hitondra ny faritra ireny ka ireny a no ifidy ny sénateur roapatelony nampatsiahivina mihitsy zany satria azadiny marina eo zany ny asan'ny sénateur mampaparlementaire azy manao lalàna mandinika volavola-dalàna mijery ny asan'ny fanjakana amin'ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro miaino an'ireo sehatra tsy miankina na ara-tsosialy na ara-ekonomika na ara-politika ary mia an'ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana tsy manana ny legitimité tsy mipetraka tsara ireo a raha olona pahatelony olona tokony hifidy azy izy nefa tsy fidina amina suffrage universel nefa l tsisy an'ireo olona mbo fidy ireo zay ny esprit an'le lalàny le constitution hoe satria to hisolo tenan'le olo kenao ary tsy fidin'ireo olonireo akory de sarotsarony fotsiny kilanao fotsiny resahana satria te hametraka an'le institution de io zay mampalahelo fa lasa akoatrany tsy fanaran-dalàna tamin'izany a fa zao le izy a naka nanao amandemany tao amin'ny sénat laza hoe rehefa tonga ny fifidianana de tsy maninona fa zay eo atoerana eo mifidy zany hoe le esprit noentin'ny olona mihitsy le foto-kevitra fototra esprit noentina nanangana zany lalàny zany azahoana manao ny fanapariam-pahefana indrindra fitsinjaram-pahefana ka misy institution lehibe eto amin'ny firenena institution faharoa eto amin'ny firenena anao an'zany asa zany a nitamberana am'ireo olondreo maka ny feondreo olondreo mba hahafahan'ireo olondreo satria tokony hanana ny fahaleovatena ara-boly reo manana fahaleovatena ara-pitatana andreo ary tsy maintsy manana tamberina ndraikitra koa ataony aizary izy manao an'izay de hitatsika fa lasaky falifaly sy kermesy fotsiny sisa ny atao am'le faritra fa mikorosofana l izy de ozy a hoe iny e ara-dalàna izy zao raha zay ny edikevitra satria nakalalany nareo naminona zany eritreritra reheretra zany tsy maninina io e de aza diny fa mbola nampiny le tompona ndraikitra ambony tao amin'ny seni za moa zay zay HVM zao de niandry ny seni mihitsy hoe mba hiteniny seni hoe andraso kely aloha talohaloha hoe andraso aloha mba misy tokony votana ny fifidianana misy ary reo commune zay tsy manana mera tsy manana conseiller nisy maty ny mera misy an'zao zao am'zao fotoana zao mbola mitondra fanonganana le mera ny firaisankina satsasany inona ny lazain'le tompona ndraikitra secrétaire exécutif sa inona eo amin'ny seni fa laniny mpanao izy koa moa tsy neutre mihitsy fa mpanao politika be de miteny hoe tsy maninony reo na tsy mifidy ary a fa olona vitsy reo commune tsy misy aza hitanao resaka démocratie atsika zany ny teny hoe déni de la démocratie sy ny fitenenana fa na olona ray ary tsy azonao verezina zao rehefa resy amin'ny fifidianana izy rehefa aveo a zay zany fa tsy hoe ianao raha nga tsy maninony ianao na tsy mifidy ary inona ny ezaka lehibe atao amin'ny firenena fahatelon'izay ngamba de tsy ataoko lava loatra ny valiteny a marina hoe androny démocratie le farany teo de voalaza tsara mihitsy fifidianana de marqueur anakiray lehibe mihitsy a am'izany démocratie zany ary mampamarqueur azan'izay zany hoe aiza ho aiza ny démocratie amin'ny firenena io de tokony madio mangarahara ezahana mba hoekeny be sy ny maro ny fifidianana zany ary ve ny tranga nanao ne zay tamin'ny présidentiel le nanao teo misy manao misy tsy manao nanao izay mpanohatra tao amin'ny députation nanao zay tany amin'ny mairie alatra be vava tsy za rery miteny an'izany fa de hita teto taninarivo nareo za tany Majunga tamin'ny communal mba nisy olona ny tsaraina ve reny olona tratra mitondra reny bulletin congé melo reny tsy misy tany Majunga sarinady fotsiny mba teneny koa eto fa tsy député loatra Majunga tonga ny birao politika ny TGV ny Irmara tamin'ny fotoan'andro 10 andro talohan'ny fifidianana
nanery candidat efa manao propagande hoe miala ianareo dia natsona daholy a ny tompona ndraikitra chef de service tao an-tanàna nampivorina miaraka amin'ny préfet miaraka zao moa le madama lefitry ny préfet am'izany lasa secrétaire général aty amin'ny ministère aty nampivorina daholy reny a ny lehibe fokotany tany Majunga zay miteny amin'ny préfet zao hoe andana zao ianao manodina olona fa idiny le rangao ao io a ny kara-pifidianan'ny olona raha tamin'ny Masaja sy tany Sotematany tsisy nakany izy tsisy nakany izy zany ny fifidianana tenenin'ny reto olona mpitondra fahefana am'izao fotoana zao io mariky ny démocratie tsy mariky ny démocratie fa mariky ny olona manao jadona matahotra fifidianana ka mangalatra ny tenenina tamin'izany tsy azo atao ane tsy tokony reo mpiasam-panjakana reo andeha hizara vary ianao alohan'ny fifidianana mizara menaka ianao am'izay le izy trosam-panjakana raha mba vola ry zareo ay mo fa de fatana zao hoe projet ny banque mondiale le izy nangatatsika tamin'ny banque mondiale fa tsy naomby ny politika zay naperaka de mahatra ny vahoaka de nangataka tsika andreny filet de sécurité reny de zarain'ny fidy de manao lista kory zareo zay manao lista de tombanana hoe aiza ny tike anareo za rery ve ny nahitan'zany zany ny ao ambadiky ny fividianatsika mba nyteny ve ny seny inona mampaleo tena ny seny de inona mbola zay tsy lalora malototry zany ngandro hoany ihany nanovana politika iretanay io a fa tsy maninona fa zany tsy milaza eko namandeha ny olona nyteny an'zany mbola miasa tany andafy tany izy zay fa nao politika mafantatra bebe kono zany zay fa za tsy te hiresaka le olona fa mba arasena amresaka anareo hoe naninona moa ianao nivoaka hoe tamin'ny conseil des ministres tamin'ny président Rakotovarivo no président tamin'ny potserin'ny olona teo a ny zavatra nataon'ny Andry Rajoelina tamin'ny propagande talohan'ny 2018 nivoaka ny trano ane zany olona miteny zany satria tsy zakany le marina hoe oe tady angalatra reto olona reto misy indray milaza Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe tsy manana olona intsony ianareo ho alatsaka na ho arotsaka matahotra ny tsy olany ihany koa ao anatin'ilay fifidianana satria vitsy de vitsy raha oharina amin'ny any fitondram-panjakana na atao hoe reo ary zany hoe reo le mpifidy zay misy eo a mbola vitsy ny an'ny fanoerana de hoe zay no elana tsy kelikely ahoana ihany koa ny position ny HVM marery ve io sa mety ho tonga hatrany amin'ireny ny vovonana firaisakina zay nisy anareo tao anaty position HVM io satria efa voalazako teo a zay tsy homenatr'olo leto akory zay tsy miaina rery miezaka ane le HVM mba anana an'zany manana mpikamba zay nandafy malemy sa ny zay ina moa ny jerevany anay hoe tsy tsisy ministra tsony ve tsisy olana aminay zany e zany fotsiny akory naovana politika zany no tany isanisan'andro hoe nakaiza doly ary le ministra sy premier ministre araky tamin'reo ka ry zareo ary nyrotsaka ny ady ampifidianana tamin'ny foera Rajoelina ino nolazaiko amindreo ho tamatam-bazanay ianao manana ny heviny izy a ajainay ny hevitry ny olona de misy ny tonga tanora kokoa marina zany fa tanora kokoa mpikambana aminay zao fotoana zao satria ny nay de ho zay hoe ny rapitso hoe fa vaviny tondry zay io a tsy zay sezandroany fotsiny ande isolelanay amin'ny olona ka andeha hanaovanay raitsikomakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ty tsy zay zany hoe mba azahoana Rakotovaona hoe ahoana moa ilazanao fa tsy manana olona zay aminay reharehanay mihitsy za manana akizina vita master 2 akizy manana doctorat amin'ny resaka science po sciencis ao aminay zany ho avy ny rapitsy ho avy Madagasikara zany satria mijery le olona ary zany ny fomba hoentinay mivory sy ana am'izao fotoana fa tsy mora satria ianao tsy manana ho zaraina tsony anao inona aminao ary olonareo misy olona matsy hoe raha hiditra miaraka aminareo zay de anao inona tsisy ninina fa mahatonga anao politika zany de mieritreritra ny hitondra fa zany tsy milaza hoe vady pitokisany ianao zany eny manairan' zao fitondrano zao hoe nakaiza daoly le vely rano hoe tsisy miresaka tsony nefa taloha référence officielle ry amina projet mpanjakana reto vely rano numéro 3 moa de nilazan'zao de gaga fotsiny anao satria nga mo lasa entité officielle ny fanjakana malagasy ny atao hoe vely rano fa aiza izy am'izao fotoana zao aiza ny tombana aiza ny filazana fa naninona daoly zareo projet de société nena mety fanamby vely rano nataonao tamin'ny olona zay nanao vely rano hoe zay de tsy mba hiaraka itsikombakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ka zakainay nenay raha hoe tsy miatrika fividiana zay nohony zay vely rano nataonay zay fantanina apetraka ihany ko hoe ho ajanona
am'izao zava-misy zao ve zany ny mpikambana eo anivony atemerando-olona hoe ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana no maro anisa indrindra hatrany amin'ny 5 isanjato nireo mpikambana dia mbola ho atao an'izay ihany ve amin'ny manaraka anao ahoana andriamatoa rivo rakoto vao ny hoavy lay firenena zay efa hita fa tsy nahitambokany nefa zay ihany le teo amiko a nay SVM trimbaza zany ny ataonay ady hevitra ao anatin'ny tokonay inona tsony moa ny asa vitan'ny sénateur eo zany hoe le maro anisy ato a fa le asa fototra zay tokony ataony roa isaky ny faritany ve fa nimbazimbana ny resaka fianonany ho any amin'ny faritra mihitsy le zany aminay fa satria tsy ravan'ny filoham-pirenena le izy ny andriny janvier 2021 satria izy dia nilaza fa io ravany io e tsy tiany nahita nitavanay tao fa ravanay fa tsy meritreritra izy inona kay ny asan'le tolonreto fa indromy ataony izy ny andrava hoe zareo zay fidina atao anatin'io zany a asory fa za anendry dia mba mivalian'ny ACC izy hoe mandany an'ireo président tsy azo atao an'izany reo ny fomba nanendrena azy fidianana azy no samy hafa fa rehefa tonga ao izy a dia mitovy a ny zony a mandaty nytaona io dia niembotra izy dia aveo izy miteny hoe raha vako io fa mandany vola io fa anaovantsika université zay ane le populisme dikan'izany a very asina inao lehibe indrina mamery asina ny institution anao a mampalemy firenena ka io zany amiko a lasa aingom-bato e mialatsiny amin'ny fitenena fa président sénateur fa tena lahelo mihitsy ny tenako an'izay lasa zavatra tsy compte ino hoe ataoko hoe mampanlanjalanja mamafy toerana koa ny fitondram-panjakana zany mahatonga an'leo ny ray apatelony a tenyreny président mba tsy ho politique politicienne fotsiny no atao anatin'io fa mieritreritra ny lafiny ara-économique ara-sosialy sy ny sisa mame ohatra anareo zao noentina taony e zany lalàna amin'ny hoe fitovizany lasy ny vavy zany e ady hevitra lehibe tonga atao hatramin'ny pretra ny paster natsona hoe hoana ny hevitra reo satria mpifandraray any amin'izany ny resaka nalefa taona hoe zany tolo-dalàna milazan'le hoe ahoany reto le apatride reto efa ela teto amin'ny firenevitsika nefa ahoana ny lalànatsika ny edika-hevitra taona hoe zany natsona ny reo zay ny anisan'ny zavatra lehibe tsy hoe zay rery manao an'izay a ary zany anisany natehitra an'zareo tamiko hoe ngiarako vo dia atsony daholo ny gem asainy mame taremarika azy ny DBM sss inona ary noentina miady hevin'olo reo mame ohatra anareo zao tamin'izany tondra tao amin'ny sénat dia hoe asorona ny aena ny etra alaina amin'ny gazy dia natsona iry zareo amin'ny fito gazy ny sisa hoe indra zany ny politika oentinareo satria ny fanjakana anary vola zany omena anareo raha zay ny lazana azy inona ny oentinareo hiaro ny tontolo iainana ka hoe ahitana tondro refa ilaza fa lay erina ataony fitondram-panjakana teo iny a misy vokany a tsy androany a fa mety rapitso inona ny politika globalinareo a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka mahatonga ny gouvernementa mameny ty tolo-dalàny ity laza fa atao amin'ny tetiko-lam-panjakana hoe ahena tezitra be mory zareo tamin'izany inona ary dirany arakoto vaoko zay mahay nonareko zay mahay ny asanay fa tsy hoe mahay fianarana mahay no asanay nareo hoe inona satria misy volam-panjakana moa amenana privé dia inona ny takalon'iny eo amin'ny fiarahamonina inona tsy mitomby any ny charbon ianao zany ve mahita tompoko hoe tena tsy nahomby ve zany ny 5 taona nitondrany reo oloolo reo ngamba ny tena nampalaza dia tamin'le ady saritaka atao nanasorana ny filoha anteny mera ndolona maratsiny nefa ny ataoko hoe ny vola oentina nyhetsika zay ny 3 ny tao zareo 20 fa manamanana no zay izy mipitrapitra mihitsy mahita an'le izy rehefa miona amin'ny président sénat teoria ndo zay sambatra nareo zalafa zay nanomboka tamin'ny 9 sy torivo tena hoe karama sisy na ny hoe andeha anaovana enquête parlementaire anaovan'ireo sénateur reo tourné mba hifandray amin'ny reolonreo tsy nisy tsony fa fehezina satria tiana vonoana amiko zao tonga ny fotoana e natendreo fotsiny reo a atao amin'ny zavatra tsy mendrika io satria tsy averiko ny mandeha tsy manana légitimité antsony la institution satria na ny olona mifidy azy ary na nylazaina hoe zao ane ny fotok-FDB eto amin'ity fireneny ity tsy niavinareo tsy niaviny seny dia iza hoany makany amin'ny faritra tsy fantatry ny olona akory ary misy amin'ireo sasany a apetraka fotsiny tsy malala an'le faritra akory anazy moa zay fa za zany nijery hoe mampalahelo la izy fa mety ao ambadiky ny hevitra amin'izany dia
tsara le démocratie hybride izy fitenenana indrindra mijery avy any ivelany mijery lavitra ny olona de ao Madagasikara sady misy Sénat, misy Assemblée nationale, misy gouvernement, Zay endrika fotsiny misy zany. séparation de pouvoir ao a, miasa tsara ny tribunal a, miasa tsara ny zao a, zay ngamba ny tedavina am'le izy. Eny ary ny anankiray isan'ny teraka ady hevitra be ihany koa ataontsika eo tao anatin'ny ray volana teo eo ngamba zay ny tena nomboka nafana ny ady hevitra mahakasika ny resaka hoe fahalalana, mahakasika ny resaka hoe fihetsiketsehana ny avy amin'ny fitondram-panjakana moa zany rehefa miteny de hoe malalaka ny eto Madagasikara, malalaka ny demokrasia, tena raha moa zareo diso malalaka loatra indray ary ny eto Madagasikara. Nisy ny fihetsiketsehana omaly Andriamatoa Rivo Rakotovao tany Meritsy Atosika tany resaka délestage io ny banderole hitantsika tamin'ny sary angamba fa fandroritan'ny gendarme sy ny vahoaka hoe aza velatra tony ve sa hoe ahoana tsy haiko zay tena resaka tao anatiny moa fa de le banderole mifampisontomana no hita amin'ny sary. Midika ino reny fihetsiketsehana maro samihafa reny amin'izao fotoana izao Andriamatoa Rivo Rakotovao? Fanehoana ny fahasosoran'ny olona reny ary tsy hoe vao mahalarbia akory fa betsaka ny zany ny atahoran'ny fitondram-panjakana zay ny lazaiko hoe averiko kely le izy hoe nanao vely rano filoham-pirenena nampanantena zavatra maro samihafa anatsarana ny fiainam-bahoaka lazao ary inona ny vita zay ny natahoran'ny fitondram-panjakana ny amerenan'ny olona zay hoe enao nampanantena an'izao nefa zao zavatra fiainanay enao voaingana teo mampanantenany hoe atao zay ampitombo ny vokatra eny ambanivohitra nefa ny tanimbary ny olona totofanao e milazan'izao rehetra nao trano 50 000 lazao ary inona le izy inona ny vita inona moa ny tenenireny olona reny zany hoe zavatra mifanandrify aminy ny teneniny marary izy ny taniny alainao Meritsy Atosika, marary izy fa eo ny délestage, marary izy amin'ny fomba fitantanan'ireo ataoko hoe ny solon-tenam-panjakana any amin'ny faritra iny matoa izy miteny an'izany, marary izy amin'ny fiainana andavanandro na ny fitsaboana na ny fampianarana ny lalana ny insécurité izy amin'ireny. Za zao de nijery an'le hoe mijery ny tareha za tsy mahinana an'le olona ohatrany hoe tena tezitra faran'izay tezitra amin'le vahoaka mihitsy ilay gendarme miady manala an'le banderole maninona anao iny banderole leny ka fa inona ny lazainy iny nanompa olona ve iny sa miantsy ny olona andao vonoa ranony fa leo délestage de mba nijery aho hoe le raha namantika ma tsy miaina n'izany délestage sy niavany délestage maro ny lazainy izy hoe mety manao ny asany fa mijery ny tarehan'ny olona ianao zany de tena ohatrany hoe nareo tena fahavalo-pirenena mihitsy nareo fa zay no manam-pahefana eto fa de vehivavy iny fampisaritaka aminy amin'le banderole averina mande mba hitako any le banderole raha ny teny ho ahy hoe andao vonoa ny ranony andao dorana ny tranony ranona le nazary manao déclaration tena tsy azo atao zany findra ny lazainy fiainanao andavanandro mipotika io ny fanamby zay napetraka zao filoham-pirenena sy ny miaraka aminy am'izao fotoana zao no anontani'ny olona ankehitriny hoe aizary aiza mivokatra zany eto amin'ny firenena zay ve mampatahotra anao ka ampiasanao ny herim-pambiretana satria raha reny ny atao de herim-pambiretana olona andeha hivory amin'ny toerana anankiray ve député andeha ilaza tokoa ilazan'ny raha mahitany hoe no lazainy ao de sakananao de rehefa makeny amin'ny arabe izy de ataonao indray manelingelina ny fivezivezen'ny olona resaka ileziny akotokananaka zany fa tsy fahazakana mihitsy ny ilazan'ny olona tsy mahomby nefa andraikitry ny député koa zany andraiky zany lazaiko teo andraikitry ny sénateur zany andraikitry ny ena fa za moa de manisy mbagaga fotsy zany de mba tsy mba niteny an'izany mihitsy tam'izay tonda ary tena efa ambaravaratsika mihitsy zao fampandrosoana ore olona ny olona ry mitsokofina nyany koa ny aritsita ankoina fa fampandrosoana hitany eo mety enao angamba de eonao mitandrina satria enao mpitondra ka tsy mahagaga reny amiko afa nanomboka ny etsehany reny tona maro lasa zay fa vahoaka moa mahantra misy ny momba zao fitondrano zao apahany vitsivitsy ny valom-posanjato me mahantra ny tanora tsy manana asa ny tsy fampinara-tsakafo jereo daholo le zareo navoaka baoko mandeala farany teo ny tombo daholo zany nefa tare marika tondro rehefa milaza daholo ny volatsika mitsy tongana de dika zany miakatra daholo ny vidim-piaina rehetra satria tombo be fanafaratsika etany
miena ny entana mondra atsika nefa ny volatsika menjery glissement ozy izy ry zalama manapaizana am'le izy tsy mba mahazo tombony akory tsika hoe rehefa mba nienany e ny sandam-bolatsika de nandefa entana be da be tsika mba hampifantanjalanja zay fa sady miena le izy a itsika ny volatsika nitsitongana de fiatraka an'izay de any amin'ny fiainanao any amy volaninao andavanandro mihitsy rehefa mirere fitonam-panjakana io nanafatra vary 500 000 tonnes zay nefa vola menjery ary raha tena vary lera farana mbola zavatra hafanay zay bola be da be ny trafika ao ambadiky zany satria ny vary tsisy TVA vary tsisy etra de indray pneu ny anatin'ilay izy fantatry zany fa fantatry hoe fitonam-panjakana zany a fa mba manontany tena mantsy ianao hoe tam'ireny any hoe miakatra ohatrina vidim-bary nefa milaza fitonam-panjakana fa manana vary 700 000 tonnes sa io zany le vary ankehitriny tehirizina tany ka lazaina fa avany amin'ny filomivady ny amizana azy zany ane tazany olo le azay retina hoe de paty tsy malala ninina fa rehefa tena menimena ny olo de zareo vary izy zay maro efa tenenao ihany zay le hoe avy amin'ny filomivady avy amin'ny filomivady lasa atao hoe serasera politika mandeha zany am'izao fotoana zao ninninona na atao hoe asa normal tokony atao amin'ny vahoaka de rehefa atao de hoe avy amin'ny filomivady eo am'izay le hoe resaka mangarahara ny fitantanam-bola mpanjakana ny FMI ny banque mondiale zao de laza mihitsy hoe mihoatra ny dépense ny vola ny fidiram-bola amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fandanina maro samihafa be deabe nanakihana tamin'ny fotoana faraparany teo aloha ny fahitanao azy manamafy ny zavatra efa nilazana hatram'izay izy eto amitsika misy professeur lehibe mandinika zay ko mba nisany kely mamay mba nisany teniteny zay hoe na ray naleny nanenjika chiffre nanao équilibre fotsiny zareo tamin'ny fanaovana loi de finance ka nanao tombana be hoe mahazo an'izao tsika ny ressource propre interne zany hoe nietra sy ny faditserana sy sy satria iny ihany ny tena etra makany amin'ny kitabom-bola mpanjakana raha ny tena izy ny apahany petsaka indrindra de natao fotsiny zany betsaka le fandanina atra mba tsy lavaka loatra lay déficit budgétaire na ray zay na le aya io hoe sady tsy ampy ny fomba atao koa nangalana an'iny zany nefa atao fandaniny ianao a mandanindany foana izany tsy nilaza an'izany sady boka troso tsika mitombo ny troso afa mitombo ny troso de mitombo zany ny zana-bola alohanao tompoko troso andresahako tsy miteny don tombo zana-bola zay ao anaty kitambola mpanjakana anatin'ireny resety-mpanjakany reny hietra alohanao zazao io nandoavana ny zana-bola amin'ny fandanina fahatany anisan'izany ohatra ny téléphérique io reny zao mbola manampy trotraka indray satria na amina mpandehanana zandavanandro ary mila subvention eritreto am'izany hoe aizary zany ty fanjakany ity satria mbola olona raha 150 millions d'euros zany ny ohatra zao tany amoron-dava tsy matsy fitony président 30 millions de dollars ny dabara mamboly intelo isan'andro moron-dava io raha vita ny dabara za amin'nisy ny agriculture efa vita ny pré-projet io fa nrotaka nareo 2018 de niandro ny bailleur partenaire atsika tam'izany 30 millions président vita io a zany mba nendrasana fetiny natao tany moa ka zay no lazaiko hoe zavatra resamin'ny banque mondiale de zavatra iainana fantatry ny olona efa nitondra mpandinika mahay an'ny finance publique io mahay ny lafiny ara économie ary ny anankiray tena mety tondro anankiray hoe miena ny ressource propre interne atsika miena zany sehatrasa eto amitsika mampidi-bola miena mety miena ny fanafarana etana ny pétrole sy ny sisa de mieny reny za zany tsy teny an'le osoka mety misy osoka ao fa mieny reny matoa miena ny aninao ary matoa miena zany tsy atokisan'ny olo ianao tsy misy asa miforona eto ny eo ihany ny eo ary a ny apahambola vitsy sisy ny ampiasana eto ary taratra zany any amin'le atao hoe investissement direct étranger za fotsiny teny azava rehefa mamaky ianao de hitanao zany ohatry ary maninona ary 5 taona no miletra ohatry zao foana fatokisa satria marqueur ny fatokisan'ny olona atsika reny hoe manahoana kay ny resaka fandrarana am'ireo olon'ireo manahoana ny resaka tribunal ambadiky zany manahoana ny ataoko hoe ny mba hitovizany rehetrarehetra amin'lohany ny fomba fampiasam-bola nga tsy hitan'ny olona reny nanapotehana ny
orinasa malagasy reny satria tsy mitovy hevitra politika aminao tazany olona daholo anie reny fa ianao mitondra moa de mangeny olona rehefa aveo iny a zay le hoe ny ekonomia tompoko a tsy misy mazio tsy hoe ianao tsy namafy de nandray hafa ny bary ianao tsy namafy nininona fa ianao tonga de mijinja fotsiny fa ny ekonomia nafafinao tao ny jinjanao ry mampalahelo a le vahoaka malagasy no mijinja an'lay izy fa le apahany kely 10 isanjato le olona zay mitabataba hoe mety tsara zao tsy mbola nisy ohatry zao mihitsy miogoga irany tampitanety io a mahazo tompony izy zinona ro lazainao de mamerina kely sao de adingo le mitovy amin'olona lana amin'ny fifidianana jereo ane meritsy atosiko izy ianao teo anao resaka amin'ny vahoaka tsotra zay malahelo ravanareo ary ve ny redynamisation TGV tany parafangana ny polisy nanao ouverture mitondra tomobile eran'ny arabe sary nahitako an'izy fa za tsy tany zany monsieur le député ny ataonareo zay nylazako hoe tsisy lesinao raisina am'zalahy mihitsy eto ndao nge resana kely le resaka délestage Andriamatoa Rivorakoto vao satria tsaroko tamin'ny fitondrana erajonary mampianina nanana tetikasa goavana nareo tao anatin'izay hoe fanatsarana ny famokarana herinaratra teto Madagasikara izay am'izao fotoana izao zany zao de fako ndray ny tapahana atao anatin'ny filakevitry ny ministra zay nivoaka androany moa zany hoe ahodina ny fako amokarana 13 mégawatt am'izao fotoana izao zay zany aloha zany ny vaovao akoatran'le fanambara teo aloha hoe ampiasa makany amin'ny resaka hoe angovo azo vaozina ny mandeha amin'ny lerany masoandro sy ny sisa isika tsy voavaly le olona ny délestage hatramin'izao nareo ianao ve masamy teny fa hoe raha ny tetikasa napetraka reo no tateraka tsakany sy andavana efa lamina ny délestage taona 2024 a efa tokony iodina ny saofika raha natao mitety andro nametrahana an'ireo investissement lehibe io a efa nanika kely any milliard de dollars io latsaka kely mety mitotongana moa volantsika de zavatra fa zay nycalcul an'izay naninona ny endrasana 10 taona sy taona tombotsoa an'iza ny endrasana atao tombotsoa amin'ny vahoaka ve sa ianao menatr'olona fotsiny hoe tamin'ny andro ngiara-jonaro mampianina io marina zany tamin'ny farantaona 19 a tany a Paris tamin'ny conférence de bailleur et des investisseurs no nanangatanana ny olona hiara-iasa fotoanam-panjakana raha anisan'izany koa satria conférence de bailleur et des investisseurs de nanosika ihany koa ny banque mondiale sy ny hafa hoe alefaso ary projet io a fa anisan'ny manoana io zany tsy angiara-jonaro mampianina zany ho an'ny fireneny zany anina tsy le tsy mitovy azadino fa mbola betsaka ny subvention farany taona 2024 a zany namarana ny taona 2024 tamin'ny fitantanana 100 milliards za tsy tena 100 milliards fa 100 milliards ny prévision amena subvention ny jirama tsy nisy délestage ohatr' zao mety mbola nisy kely fa tsy satria nisy plan tao quinquennal milaza hoe ahena tsikelikely io a zao ny zavatra atao ahafahatsika manena nisy kelikely 100 milliards sisa ho an'ny prévision tao ary zay fanekena tamin'ny mpamatsy folo verina 2000 milliards izy tateorina inony zany fitantana zany nefa ny singa tsy mampiseho hoe mepotika le jirama inona ny antony zany ve de baza avao zany fa manana économiste matanjaka be nareo ao amin'ny fitondrana hoe inona kay zany zavatra zany ny structure financière an'le jirama tsisy tsony na osoloanao vazahy na soloanao inona io a efa fantatra amin'ny politika ny fanjakana zay lazaiko aminao mamaly anao tsotra hoe 2024 tompoko hoe efa vinavinaina hiasa amokatra angovo ireo barage lehibe netretinao akoatran'le barage majinjika hydroélectrique amin'ny adera sy ny sisa tany ambany vohitra tany zany nareo makrea matsinjo milala makany Majunga ataoko ohatra foana io fa tsy irery ndana makany amin'iny tia mifampitany be ny atia fandrina sy ny sisa io nitokanana tany zany fa zay moa nitokana an'izany tsy nanao herinandro hoe hitondra artista ray avion akory andeha anao an'izany fa zany ny zavatra natao tany matoa afaka sady namokatra verina ny tanimbary ny olona tamin'izany fato zany no nandeha ny jiro tao amin'le tanàna zavatra 2 millions 3 millions d'euros zany tsy betsaka zany satria tsika mahantra kely fa raha mba mijery ny voka tsoa
oetin'izany amin'ilay vahoaka ianao dia zay ny atao hoe politika mpanjakana todika any amin'ny tombotsoany vahoaka. Inona ary zany no amin'ny fitonany manarotra kely mety ho an'ny taninao resaka ny autoroute io ohatsy autoroute anankiray teo mamenatra za moa dia menatra mihitsy a na vao mijery le télé dia ahodiko le mijery zavatra hafa mba menatra ihany ny tena hoe reo le président sadek oetiny eo ny mambona sadek filohan'ny republika dia samy meva anaty fotsiny inona ary ty ataon'reto olon'reto asoriko misy milaza io ny rokada namboarinareo ohatra mbola tsaratsara namboarina ho an'ny malagasy iny e za zany tsy de ty loatra eny marina le izy hoe mba marqueur hoe tamin'ny andron'izao tamin'ny andron'izao fa tsisy olana mihitsy manohy ny zavatra vitany teo aloha e mitenareo mantsy miteny atsika mety mahafantatra mialatsiny am'izay mahafantatra satria ny secrétaire d'état amin'io resaka ina moa trano vaovao sy tanàna vaovao sy sisy io DG tam'izany ministre ny infrastructure tam'izany ménagement territoire izy efa nahazo vola nijery satria raha vao nahazo fiaraha-miasa lehibe 500 millions de dollars tamin'ny japonais tsika nalala lehibe amin'ny poriny Tamatavy dia hoe tsy zakany URN2 intsony a fa tsy maintsy misy mitady fitsika fomba anamboarina autoroute sy amerenana ny laoniny a ny fitaterana an-dalamby satria mivinavinainy io anatin'izany a hoe afaka 5 taona 1 taona dia hiakatra avy eny a ny fivezivezen'ny entana ny lalany zay le vision zay dia inona ary le atao efa nanome japonais tamin'ilay projet tatao matompoko fantatra zareo am'izao fotoan'izao zany injerevana nanao ny naovana ny étude hoe aiza ary ny lalana tsy manimba ny tontolo iainana mahatonga an'io tena autoroute ary za dia za tsy spécialiste fa nianatra an'izany tamin'ireo ohatra atonoko eto vola manam-pahaizana be ny secrétaire d'État am'izao fotoan'izao hoe ny autoroute tsy azonao atao an'izany hoe tsy misy fiainana manodidina azy fa lasa lozany ohatra ianao tsy mandalo moramanga ntsony ohatra ny autoroute a dia hopotika ave zany moramanga amin'ny fiainana ary économie aiza mibretel zalany nametraka zany tambola tabatra najanona zany mijery an'le tracé am'izao fotoan'izao izy hoe za tsy miteny le 8 kilomètre eo fa mijery an'le tracé de hoe zao ane mampahantra nyty firenentsika ty zavatra efa vita namen'olona famatsim-bola nedinikevitra tamin'ny conseil des ministres zany nandreseko lahatra tamin'ny conseil des ministres toy izy ministre des travaux publics sy ministre toy teo nandresen-dahatra ny bailleur de fonds zany verina anina fary ohatra misy niendra koty vahony eo misy nien'ny gahiranjona mampianina zay zany le tsaina tsy tivisa am'izay fa dia menatra moa zareo matona irokady io oka rere olona aza atao ohatran'le gara fanaretana fisandratana azy oa ianao a rehefa lasa eo amin'le toerana ianao a inona moa zany ny andananao eo ikatsaka ny tompontsoa ny be sy ny maro zay ny mampa hoe noble fanaovana politika mety tsy tanteraka azonao kianina mety hiteny ianao mahenao asianao koa nanao an'izao fa zay aloha ny fotikevitra lehibe dia tsarain'ny olona mitaremarika sy ny zavatra iainy andavanandro ianao dia zay mavoan'izao fitonandro zao izy tsy nanaratsy an'izay mitondra nandritry ny 1 taona nefa jerena izy hoe mitondra 5 taona 1 taona mba tsy lazaiko hoe efa niaraka tamin'ny transition a aiza ho aizy Madagasikara mampalahelo ny lafiny anankiray koa isika aloha zany am'izao fotoan'izao eo ihany le olana eto atoerana zany aloha tsy voava fa ny eo am'sehatra iraisam-pirenena ihany koa isan'ny nanakiana mafy izao ohatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nylaza hoe naninona tsy nanatrika n'ilay resaka mahakasika ny Israel sy Palestine Madagasikara nefa ny firenena 7 membre ny SADC tonga daholo na ny hevitra mahakasika n'ilay toedraraha ny Israel Palestine dia ozy zareo hoe tena fadisoana raha diplomatika sahady ataony filoham-pirenena malagasy sy diplomasia malagasy amin'ny ankapobeny zany no nanambarany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana an'izay fihetsiky Madagasikara zay zany hoe tsy tonga tao anatin'le izy anatrika ny fivoriana fahavalopolo ny firenena mikambana ihany koa iresakinona inona ny tena zava-dehibe tokony horesahana ao anatin'izany tena mafimafy kely ny teniko sady kapotsaky tsika amin'ny petsara vela ty amiko aloha za manoka tena raisiko ndraikitra ny zavatra teneniko satria zao amiko indrindra mpitadina firenena ianao ny zavatra tena antony ifampiarovana ao anatin'izany ONU zany a dia tsy mifananimbohatra
firenena anankiray. Inona nataon'ny Rosiana tany Ukraine? Manana azy antony izy a, fa nandeha nananobohatra izy ary nitoy amin'izao fotoana zao hoe ameo anay reo sisy tany be da be reo. Raha tsy mandany za ianao de tokony miala anatin'ny ONU manao ohatran'ny Corée du Nord amiko a. Raha tsy mahasamby joro amin'izany hevitra zany akory ianao satria raha pitsy raha afaka pitsy raha ohatra zany hoe dirany olona de go hoe oranga ngeza be ty Madagasikara ty fa misy olona matanjaka anotsika mandeha maka ny dego. Aiza ianao nezakazaka? Ezakazaka any gendarme sy ny polisy tsika ary maramila e. Fa fantatrao matoa izy mananobohatra anao a matanjaka anao ianao zany izy. Aiza ianao nezakazaka? Aiza ianao ny andeha hiteny hoe vonjeo zahay fa araky ny traité international de misy olona mananobohatra aminay, misy firenena mananobohatra na atokony olona. Tsy maintsy lavinao sehoinao zany fa na inona zany a raha tsy hoe manana zavatra hevitra hafa ambadiky zay ngamba ianao. Zay andro zareo mamaly an'izay. Za zao raha za fotsiny a tsy miangazé an'izy aniza tena melohako mihitsy ny zavatra nataon'ireo olona tamisraelianina sy an'ireo na de nakatakanonaina namoa olona famaminy arivo angamba tany Israely. Melohany zany tsy fanao zany fa zany koa tsy milaza hoe mety ankehitriny satria nanao an'izany reo olona ataoko hoe jolary reo jolary eo a de potehana le firenena anankiray a vonona ny zaza mambehivavy ao anatiny mba azahoana olona roa de tsy maninona na olona zato ary no maty eo. Zany ve no ekenao a maneritrery ianao mpitantana ny firenena de tsy hitovy-hevitra mihitsy zany lazaiko hoe sady mety tsara velatsytsika no kapotsaka. So de misy ambadika tombontsoa ihany koa any ambadimbadika any satria raha jerevantsika zao lay resaka fiaraha-miasa amin'ny resaka ina moa ny anaran'ity fa avitatena ra-tsakafo misy projet ngeza be hoe anao resaka fambolena anina israelianina no ohatrany ao ambadiky lay famatsimbola sy lay orinasa sy sisa. So de misy fiandraisana manokana eo Madagasikara sy Israel. Fona marina ngamo ny coopération anao amin'ny olona de voatery miandratsiny hoe atao an'izany ny firenetsika. Raha zany ny takalo de davin'ny israelianina de io zao tsy metrika ny ara-iasa aminy zany raha za nisy tongany hoe tamin'izay nitondra fa za tsy teny secret d'état eto hoe ka mety efa tsy afaka hoe sy ny avy ty monsieur le ministre d'état satria zany nisy aménagement territoire tamin'izany amenareo anyty fa ty ny takalo de io raha zay ny ataonareo a eny tompoko fa de misaotra anareo fa tsy manao an'izany zany ary zay ny lazaiko hoe ambony lavitra no eno no lingilingitra mandeha manao miaraka amin'ny olona any ambony lavitra no zany ny fiarovana. Ianao ka mieritreritra fa reo Europeanina 7 firenenireo de miaraka mitovy tombontsoa daholy amin'ny ady amin'ny Ukraine io tombontsoa ara-ekonomika ndresahako fa miaraka izy amin'ilay principe universel hoe tsy mety kosa le mananobohatra e. Hitler ho lazaitsika zany raha ho avy zany tsika andeha hiteny hoe ahoana marina moa zany le Ilse Pars lasa ny frantsay fotsiny amboletra taony Ilse Pars anay ke nao ary tsy hitazena lehanao tamin'ny olona miady hevitra tsy niady hevitra Ilse Pars izy fa le principe ndresahany tany tsy hitazena lehanao fa kapotsaka fotsiny tsy hita teo fa sezanao sisa ny tavela teo marina ny tenin'ny président any teny hoe faute tena faute morale faute tsy tako so zay fadisoana bevavy zany fa zareo manana ny antony za moa tsy te eritreritra ny eo ambadika inona ary zany ny antony betsaka neny ohatra azo raisy ny anazao tontolo so indrindra ty Afrika am'izany hoe partenariat satria za moa tsy momba an'le hoe tsika rery tsy vitatsika rery io fa tsika tokony mahay miady zay tombontsoatsika na de zay any eny asovem fa zany akory ny ilaza hoe ndao nareo anaraka anay momba anay aminay toko hoe mifamonoana olona ry na jolambohatra ry na nyano zany de amidinao ne zany ny firenenao e fiandriana ny pirenenao ny asy ny firenenao era am'izao tontolo zao ne zany no atakalinao an'izany fa avitahatena ara-tsakafo fa avitahatena ara-tsakafo inone tanimbary ary tsy totofanao matsy e tsy voatototrao botsy malaka de lasa indray tsy anao lany ery trangana ny sainam-pirenena aloha nanangana sainam-pirenena ny olona eo amin'ny tany resisika anao inona moa izy sady totofanao ny tany ny tonga ny gendarmako inona moa nataony aminao e fa rehefa ny mpitondra ny miainao anatina hoe ny midy ao anatina efitrano anankiray de mieritreritra hoe mety daholo zao a
sahirana ihany ny farany verina kely eto Madagasikara sika fa zafady ny ataontsika hoe ny fietsika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena lasa karazana ohatrany hoe firenena masitsika izany ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ndre matory ivrakoto vao be dia be ny karazana setrasetra hita amin'ny tambazotra tserasera hita amin'ny fampahalalam-baovao isan-karazany zany ihany koa tena teboka ataontsika hoe manahirana amin'izao fotoana izao ny hevitra ao to tena manahirana mihitsy voalohany aloha zao fitonam-panjakana zao dia tena atoky namaky ny fiarahamonina malagasy mihitsy hoe ianareo zay tsy momba n'izao fitonano zao a dia malagasy tsy tia fandrosoanareo enjehina amin'ny fomba rehetrarehetra na inonina olazaina miaina an'izany andavanandro ny olo ary zay mahatonga ny raha matahora ny politisation avotonano zany hoe lasa mpanao maillot ny fitonam-panjakana tsy ny fanjakana akory fa ny antoko manao ny fitonam-panjakana zay rehetrarehetra mieritreritra fa mba hiasa eto amin'ity firenena misy masahiny mpiasa-mpanjakana eo directeur an'izao directeur amin'izao ka tonga eo ny TGV andeha hanao ny reo dynamisation dia aza manao nareo tany farafangana ary nasaina mijanona ny mpampianatra tsy mampianatra satria ho avy ny antoko politika za marina mako président ny HV marina anao toro Madagasikara zany ny any teniny voalohany hoe zay tsy mila mpiasa-mpanjakana manapaka ny asan'izany zay tsy mila préfet manatrika ny ananay zany zay manana ny olona fa zay lazaiko hoe tena ny manao an'izay politika zay hoe ary zay mahatonga ny olona matahotra rehefa miresaka anao ty avilana izy dia zay hoe président fa menatra mihitsy dia resy hoe ny ino ty lehibe sisy koa izy dia rehefa miresaka aminao izy satria olona faneneny daholo dia hoe inona ry ataonareo ty dia hoe io mibaiko ka zay le matahotra ny toeranay hoa izay jereo ry ty mahazo anareo lafitra anakiray indray a mifanjohy an-dalana amin'ny fahantrana io resaka ataoko hoe io resaka setrasetra mahery be famonoan'olona fangalarana fanjohy an-dalana io a amin'ny ataoko hoe ny fararin'ny toekarena amin'ny firenena zavatra fantatra zareo mpandalina ny sosiologia mahafantatra an'izany ihany an-davanandro zany rehefa betsaka ny tanora tsy manana asa betsaka ny olona tsy miasa tsy maninona ny entana lafo vidy daholo izy nefa mahita amin'ny tele sy ny zavarehetra jereny mamirapiratra mijery ny fitonam-panjakana izy zay tsy misalasala mihitsy mandany vola mirehetrarehetra izy nefa ao an-trano na vita maîtrise izy tsy manana nyinona intsony dia lasa mitsikaroka za tsy momba an'ireny a fa manao constat fotsiny tsika ary amiko ny tena loza amin'ny mafanjakana ny fanjakana dia ny fanjakana koa dia mampiseho an'izay herisehitra zay re olona jerevony hoe ty olona hoe tifiry gendarme tifiry polisy tifiry maramila fa nandositra hony namaly andry zareo hony mety ho marina za tsy hiditra am'izay mety ho marina le izy fa ny fanjakana tompoko za zao mbo any mba namaky boky a sy mba reny mba jereko zany hoe inona moa mitondro refony reny any amin'ny tany mandroso reny ny tena zavatra tany anisan'ny tandrovany ny mpitandro ny filaminana za tsy miteneneny amin'ny ady any amin'ny ady ary misy lalàna amin'ny fe hoe raha ny todalosinanao ny fahavalonao dia tsy tifirinao fa alainao saborinao dia ataonao babo anady lalàna amin'ny feny guerre internationale zany zadintsika fa nanao enquête parlementaire zay a tamin'ny fitifirana natao andreo giadra nandositra tao farafangana misy mbola tsy voatsara kory a dikan'izany tsy fantatra namelona tsy meloka voatifitra tateo arina satria nanao enquête zay tataraiko le izy napetraka tamin'ny président sénat tamin'ny passation tokony ho alefany raha amin'ny procédure makany amin'ny tribunal dia davana marina tsisy mameloka an'izy aniza fa jerevana marina satria tsy zay ny asa mandraikitra voalohany mpitandro filaminana ny tifitra sanatriny zany amoa andratra an'le olona mamesary ratsy zany zaho a tena mbola mipetraka ao an-tsaiko mihitsy averiko foany ty ohatra ty lay andro amin'ny folo sasany atoandro ny tifirina teo andohamandroseza misy dimin-dralahy amy izy ndray mpiasany statistika misy dimin-dralahy dia nampitanjana kalsona izy dia natsipy tao anaty tomobile gendarme en tenue mivoaka sary ary ohatrany hoe olona vaviny aza sanatriny zany sanatria afiko ny fitenenana dia vohitatsika tany amin'ny base toliary za tsy miditra ny hoe inona le antony fa re sary re zany dia mampiseho fa misetrasetra ny firenetsika ary zany no mahatonga an'le hoe satria ve misy ny fitsarana-bahoaka dia tokony heritreritra ny fitsarana nakaiza zao amiko zao zany
raha miteny ny mpitandro filaminana hoe légitime défense na nataonay lazany zany ane ny polisy anakiray ao frantsa ekina ny teniny fa misokatra ny fanadihadiana hoe tena marina ve fa feno tokoa ny fepetra ka nitifitra ty manamboninahitra anakiray ty na ty maramila zay nameny ny fitaovana iarovany amin'ny firenena iarovany amin'ny vahoaka fa tsy hoe hitifirany amin'ny vahoaka kory tsy misy tao hoe ty ny basinao a de tifiriny vahoaka tsy misy an'izany eo fa iarovana amin'ny vahoaka mbola olona tsy voatsara iny ka za sao de miandro hoe iny ary e niteny an'izany ny préfet sy ny OMC tao tulaire raha ino akaiky indritra sokafo ary ny fanadihadiana satria misy olona maty eo voatifitra any amin'ny lohany fa tsy hoe mba nitongony akory nefa nanitongony ary fa zany no mahatonga an'le misetra zay de reny olony reny mananavany reny olony reny manambady aman-janaka angamby nitovolahy maty iny raha tsy diso any petrakato zany de lasa misetrasetra le fiarahamonina de hiverina amin'ny loi de talion ve tsika hoe rehefa vononareo ny anay de vononay anareo ianao androany manana basy de raha pisy anao tsy manana basy de to ahoana ianao zay ny toko mampieritreritra ny fanjakana ary averiny me raha vo misy ny zavatra toy ireny ka hoe ny olona dépositaire ny ataoko hoe ny fahefampanjakana no lasany am'ireny hoe nisy von'olona tary nitifitra hono ny gendarme na maramila na ny polisy satria raha zasy anao sanatria zany nitifitra eo ny eo tsika de atao ankety fa maninona mpitandro filaminana tsy atao ankety tsy milaza hoe meloko izy so de misy mandraindray hoe zao fa tsy rariny kosa raha tsy misy ny fanadihadiana e fa atao fotsiny hoe fahavalo-pireneny reny nanao kidnapiny reny nanao an'izao mety marina zany fa maninona ny tsy sokafanao ny fanadihadiana fa raha miteny an'iny ve zany lay le préfet de zay zany manamarina eto amin'ny tontolo zao hoe marina zany fa tifiry rehefa mety ny préfet na miteny le colonel zay officiel zany de inona le pouvoir judiciaire inona le indépendance le pouvoir judiciaire tsy manokatra an'zany satria misy olona maty eo teto amitsika eny hoe nisy olona nambana basy karaka nikofy teria nanona tare fa tsy mba nikitikitiana izy raha tsy efa niala tao anatin'ny fahefana zany foana ny zavatra tsy mety zany ary mahatonga herisetra eo amin'ny fiarahamonina mietrretra fotsiny mety misy olona satria niaran'ny setrasetra ny jola averiko foana moa ty fa za tsy de ty miresaka ny fiainay manokana za manana ray-tapo amiko hoe anaty alabe any mipetraka ambanivohitra Majunga miaina an'izany fahorin'ny asan-dalo zany fampiresaka mihitsy zay anao le valo izy tsy hainanao tokoa raha kabariny dalo ty do zay valy tsy mamelanao zany amon'olona tsy manana raha amon'ny vady aman-jana koa zavatra hafa zay fa tsy hoe iaza ny olona io anao amono azy satria kitikitika anareo ary zay tsy mandaitra amin'ny tso zay raha hitany le mpitandro filaminana fa misy boakely roapolo taona anakiray de hoe voasambotra izy de oentinay andeha jerin'lay namany de nandositra de nitifirinay de maty de mijanona eo de mampalahelo ary manao antso an'izany ny fiarahamonim-pirenena manao antso an'izany ny fiangonana ny rehetrarehetra hoe lasa maherisetra loatra ny firenentsika za de mitodika aina fitonam-panjakana aiza nareo amin'ny fitsarana reo olona tsy mamerina an'izany eo re olona tsy mety tivitra vararaka isak'izay metsika ty nisy nananao teza taninarena de tonga de rr nantositra izyko ohatran'izany le namana zandrikely tamatavy grefy ve leky izy de tifirinao de hoe voto eo feany de maty ty fidanitra de maty de maty de inona ny toiny iny teo tany kongo ny tifitra ianareo de inona ny toinyle averina mandeha za tsy manameloko alohan'ny fitsarana fa manahirana amizy fotsiny fitsarana tsy manena ndraiky maromaro nareo magistrat maromaro nareo mainona tsisy mahasa mametraka an'izany hevitra zany fa andrasan'ny famono eto ve zany ny malagasy de lasa mivaly fato foana anao atao amin'ity fireneny ty androany ho ianao no manana fahefanao de ozy ianao marina ny anay zay miaro ny de rapitsy ianao ahoana de tsy tsara zany tsy mahasa mandeha ny amin'ny arabe tsotra eny tsony ianao rehefa miala amin'iny anao iny ary jero tsara fa ny frantsa manomboka zany ny zavatra mitranga eny mba tsy ho tonga am'izany fa niany frantsa tsina tsy maherisetra be hoe aiza nafahany le olo jero hoe ny zavatra nitranga tany États-Unis nisy an'le lay polisy nitifitra le maintsotsotro iny nyrehatra le tanàna hoe tsy rariny zany na nanao inona na nanao inona olona io tsy mananjo ianao amonan'io tompoko zay ny principe zay
raha ohatra ny oatra n'iny le izy avelotrana mandeha de tokony mandeha fanadia ty fa tsy hoe tsangany eo amin'ny tele préfesiny ana manazava hoe ka nanao an'izao de miaro tena ana de nitifirinay izy de maty zay zany de setrasetra ny firenetsika tsy haiko fotoana ihany ko alohan'ny idirako fanontaniana roa afaka ohatran'ny efa napetrako teo misy vona maro ihany ko nitranga eto amin'ny firenena aloha atao hoe fokotany telo be zao ny mananjary no ataotsika hoe tena maya ny arambona tanteraka ireo mponina malmo maromaro ihany ny interview reta ny mananjary hoe le vaolana tsy afa-po zay satria tena trano aloha zao notadiavinay ahoana ny verenanay amin'ny fiainana andavanandro mahazatra fa de ao amin'ny EPP moa zany de hoe nitondrana vary cantonné de nitondrana vary tamin'ny gonigony maromaro de hoe tsy ampy akory le izy saika tsy ampy ara le nentina ataony zay zany ny zava-misy ny reny tena lara-pahamehana kokoa ny zavatra tahaka ireny satria zay le mahaolona fa ny zava-misy zany reny ohatry ny tarafana hoe le mahaolona napetraka lay fitondram-panjakana hoe lara-pahamehana am'izao tena teneniko anao Andriamatoa Rivo Rakoto vao fa nanontany olona zay hoe iza ny anara-ministra mponina fa tsy fantatry ny olona akory anjarana zany raha nanontany olona reo ka marina zany de manahirana zany fa anjarana zany no manova ny fihetsiny manova zavatra ataony zay ngamba mampitabataba lava le ministry ny communication zay fantatry ny olona fa tsy zay akory ny tena tanjona amin'ny zavatra zay atao fa ozy aho hoe eny ny fitonany fanjakana vary voalazako teony reny zany le vary fidina tamin'ny volatsika nytrosatsika de mba zaraina aloha ny apahany tsy lany tamin'ny politika reny za aloha tsy de eny ny olona mitady ny trano ny rava sy ny sisa fa ny azy zany tena naitra tany mananjary dia na eny raha mariny ty hoe le pompier tonga teo tsy hainy olona nampiasan'le camion nefa nanaovana reare be mihitsy tany ny vice président sénat namehany reny tamin'ny fotoanandro ozy Andriamanitra fa inona zany resaka zany fa inona zany de hoe misy zavatra communication fotsiny fa raha n'inona raha nytohizana camion tsara tare iny raha nytohizana ny formation ny olona aizy ireo makarano teo Tananarivo ary mosa taizy nisy an'le adihevitra lehibe hoe tonga teny le pompier de tsisy rano de lasa adihevitra be le izy hoe sisa fa hitariko kely fotsiny io manodidina ny rocade sy eto Tananarivo ny verena rocade io niady mihitsy tam'zany tam'zay misy ny aménagement ny amin'ny hoe jerevo ny le pudimo ny filaza azy plan d'aménagement amin'ireo tsy maintsy forona ny tanàna de aloha de mba tanàna milahatra tsara ombony lalan'ny pompier sy ny sisa satria ny toerana sasany rehefa manahirana fa zara raha olona sisa ny afaka mifanena menakelatrano de jerevo any am'izao fotoana zao zavatra trano lehibe de mijery tena ozy nefa le olona niarany teny tam'zany no mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de nyteny trano ray tsy varana makato ny ray miakatra makarivo varavarankely ny ranona ray metatra miaraka ny varavarakely tsy ara-dalàna ane zany raha am'izao fotoana zao sanatriny zany trano lehibe reo sanatra avoko no misy loza amy tranga de hoetintsika hoe tsy tafiditra ao my pompier eto Tananarivo any amin'ny fahatra ohatran'ireny mampalahelo le izy ka zay nolazaiko hoe aiza ary le 50 000 moa no trano hoe no mampanantenaina zany le mahatonga olona miteny zao zay tena trabory izy de mananteny zao kosa matadin'le président fa izy le trano nefa lapasiny ana manangatahany de za ministry mponina tena tokony ady aingany am'zany de zeritse maveo manatateraka fotsiny fa ministry mponina mihitsy milatsaka inona ary le mamahinareo de mitady ity amin'ny fanjakana sy fanampiana rehetrarehetra mitondrany am'izay izy tena fantatry ny olona fa raha tonga ny fotsiny koa ministry mponina izara asara tany izy tsy fantatro za tsy nahita aloha fa ny ministry ny communication nitazo akely amin'ny akanjo orange de mampalahelo satria tsy de zany loatra n'le rôle n'le izy averina mandeha mety tsy de hoe fatany enareo kosa ve zany de olona tsy manakoanina ve izy de tsy menareo sakafo hoe marina zany mahitra amin'ny vilany fa zay fotsiny ve zany de za koa moa mijery an'le mahita koa an'le gony ty lay vatsy ty le vatsy tovan'le tany Majunga mihitsy tam'le zaraina tamin'ny propagande mba Majunga ny resahako be lehibe ny zaraina teto mbola mysterisme zany andrasana propagande koa hitanao eo amin'ny propagande ny Sénat ny
raha ragoavana ny resaka boina 777 tany Iran moa izy zany hatramin'izao aloha zany tsy hay hoe ahoana marina nytohany tonga teto ny FBI a dia ny vaovao farany hita tamin'izany hoe FBI zany zany aloha dia izy nanao fampiofanana mpitandro filaminana polisy pirenena avy eo tsy fantatra moa mety hoe iny moa zany mety hoe secret an'izay asa any tsy fantatra mazava fa amin'izao fotoana zao dia hoe isy fanendrena tale général ny ACM zay nisorona tamin'ny toerany moa zany a ary dia ho soloina PDB no aya mipetraka indrindray ny kamakama ny syndicat ny ACM ihany koa mijoro mitako hoe ataovy amin'le tena olona tena le tena izy fa tsy le kamakama no apetraka eo olona mba tena mba hitondra fampandrosoana ho an'ilay aviation civile de Madagascar ohatrany ahoana ny fahitanao ny zava-misy amin'ny raha ny rafim-panjakana na eto anatiny sy mifandreny amin'ny velany a saropaty miasa mety tsy izy rery fa anisany kosa saropaty porofony zany eo ataoko hoe famadina tanindrazana kolikoly avolenta natao tao amin'ny ACM fanomezana an'ireny na inona holazaina eto hoe izy any tompona andraikitra dia zavatra lehibe tsy azo amahivanina na ho fafana amin'ny communication ohatry ny ahoana ary ilay izy a dia zavatra tena zany ny tena hoe mampitahitroatra mihitsy satria na ny olona mba miresaka ny tena ny velany ary dia hoe ay aminareo zany a dia tsy vitany vola fa na dia ny zavatra saripady toy zany ary dia sahanareo manao azy a ho tombotsoana izy tombotsoa firenena itra iny na ray ary sady tsy fantatry ny filoha tsy fantatry ny premier ministre ihany koa raha marina le tenyilay ministry ny transport teo aloha tamin'izy nanao famelabelarana dia nilaza hoe eo am-pandanana mantsy zay a anaovana an'ireo drafitra fanarenana ny ery Madagasikara dia ho zany haino azy hoe mety marina ny teny ministre ty fa raha drafi-panarenana orinasa lehibe mpanjakana ohatran'ireny ohatran'ny ery Mady dia tsy maintsy mandalana ny conseil de gouvernement fa tsy hoe enao ministre fotsiny no anao an'le asanao le izy a jerin-draha tsy amangaiky anao ianao fa ianao mitondra ny plan de redressement iny a any amin'ny conseil de gouvernement dia ny conseil de ministre anapakany eny ary fa hividy-boahinontsika zao ny fomba azahoantsika azy fa tsy azo ministre rery atao zany fa ozy aho hoe avidiko amin'izay zany anankiray anisan'ny gaga mihitsy a ary miaya be a fa nyteniko tamena manjery afy ty rehefa najanona elaela teo le DG ny ACM zay nanao tompony andraikitra voalohany tsisy olona afaka manao sonianiny eto Madagasikara tsy izy tsy milaza hoe izy reny ny tompony andraikitra fa raha ohatra zao ny filohan'ny repoblika manao sonianiny na ministra dia tsy valable iny fa tsy maintsy olona nahazoan'ny fahefana io ny ekeniny ifikambanany iraisantsika amin'izao tontolo zao dia zay no izy jereo tsara fa raha vao mizatra mitranga ka ahina dia ny atao voalohany a tsy avely hifandrairay itsony ianao tsy mahazo mitra mibraonao itsony ianao a mba hiarovana ny pirofo anamelohana na hanafahana ny aya mombanao satria anisan'ny tokony ayaina voalohany izy zany mety natonga le tonga dia najanona amin'ny ministra jery nefa anao le DG ny ACM za tsy mahafantanja akory a fa le fomba ataon'ny fanjakana mampiaya hoe navely olona io a mbola nanao note interne olona io a mbola nandray fepetra tao olona io mbola niditra tao mibro ny ordinateur ny telefona ny sisisa mbola tany daholo tsy mitra zay resaka FBI any a re mo amiko dia ny FBR natsony nefa zavatra ohatr' zany tsy nitandrematsika aty aoriny izy satria niakatra any amin'ny fanadihadiana ary amin'ny tribunal am'izay dia hoe sambory ny olona io tsika ve dia mieritreritra raha tena hoe raha sanatriaviko a engany izy mba tsy meniko fa baiky ny azony dia tsy ho fafany eo daholo mety ho zay no natonga le avoka amin'ny teny an'le hoe misy anarany olona maromaro voatonontononao dia lasa zany mibaiko a angamba ozy a hoe fa fao daholo aloha miprofo rehetrarehetra mombamomba an'izao satria navelanao avelona mandeha zavatra tena fotsitry ny fanadihadiana mihitsy zany hoe raha sanatria zao ohatra hoe misy olona vonon'olona tena 67 tonga dia hidina ny trano a tsy avela tandremana miprofo azahoana ditanan'ny olona tsy mahasy miditra otsony a adihadiana manodidina rehetrarehetra ity tompo dia navela tao le olona navela tao le olona dia rehefa aveo izy samborinao no matsy laza teo hoe tsy fantatra filompena zaho tsy mahafantatra fa amiko fotsiny a zany avion dimy ho an'ny Hermady zany a plan de redressement ny Hermady zany apiditra ny any amin'ny caution na trésor zany peda be zavatra fandray amin'iny hoe re olona tsy resaka 100 000 € e dia zay mahatonga ny olona ny velany manontany hoe
tena any aminareo zany azo fidiana dolo rehetrarehetra marary ianao miainao an'izany nefa le zavatra zava-misy de eo zao de takotakony meritse atosika zay zava-dehibe takotakony délestage takotakony fetifety laky arivo sinsisa ny zavatra lehibe aloha nanomboka azy sadeky tsy maninony reny fa le hoe hotakomana am'ireny nefa tsy reny amiko zay marina moa tena trahison mihitsy reny te reny le fiandry any amin'ny firenetsika misy de kozy raha vitaritasi nareo andanany Madagasikara satria ahoana raha tsy atahoratsika am'zany araba le olona manao azy zany ary raha tratra moa zany de ahoana tsy manietreritra an'izany mihitsy le olona fa voly ty zalahy de rehefa azo ty a de zay amin'ny firenetsika io ka ny olona hitan'ny olona netsika io fa tsika mieritreritra hoe jerena ny tobila oetiny mpitondra tsara tare daholo ny fety mandeha ny olona tsisy mahasamy lahatra amin'ny arabe na inona sinina re de milamina be Madagasikara zay le mahatonga le mpitondra miteny an'izay milamina tsara zalahy zany mahatonga azy miresaka hoe aloha itoy ty raha ty zay mihitsy ma satria misy miresaka hoe lefatsy anyrangany troisième mandat na 5 na 6 na hatramina firy izy teo misy chiffre be dehibe hatramy 10 mandat sa inona ndresahan'ny mpanohana ny fitondram-panjakana zany ary nanome hafatra ihany ko moa ny mpanohana fitondram-panjakana sasany hoe ho anareo any andafo mimenina amin'ny Facebook sy andreo mipetraha aty de aty mahita azy fa tsy mitabataba amin'ny Facebook sisy ahoana fahitanao an'izany faneho-kevitra samihafa zany troisième mandat fotsiny aloha le hoe ry zareo any andafy zay azo hoe mazao zao de nena an'izany tovolahy kely mpianatra université toko hoe mipartage zavatra anankiray zay miteny momba amin'ny premier ministre fa migadra izy tsy le ary le olona teny namoaka le izy voalohany tsisy ny teny fa zay olona mipartage an'le izy no samborina supercriminal de natao hoe manotohina ny filamina anatiny mafy be matsy zay raha vao zay de migadra ianao gadraina ry ngiaro olimerisata amin'ny fotoanandro mahinona moa ny olona de ody aty ho samborina fotsiny eto reny ve fomba fanehoany zareo hevitra de anao zany fomba fanehoany izy anazy zay fa mijery ny fomba fanehoany hevitra de ozy hoe petra tsarany a fa maiza fotsiny mifanaja amin'ny zavatra zay atao za eto a de ozy hoe na inona tsy fitovizan-kevitra de mbola mametraka an'reo olondreo mpitondra fanjakana manana fambonitsaina re olona aza-pitehana ny firenetsika ianareo nanao ny constitution io jereo ny article 163 tompoko de milaza zava-tsara nanao révision constitutionnelle ary nareo tonga am'le tenin'ny olona ihany ny vahoaka ihany io de azo ny vahoaka tokoa fa tsy azonareo atao ao a ny hoe ampitombo a na analava ny mandany zay maninona rony satria za zany de mieritreritra politika samy mpanao politika io manao ballon de sonde le fitondram-panjakana fa mameritreritra izy mba misy masamy teny izy azao tan'zao hoe mba tsy mety ane za lafa tsy manara-dalàna zany ngamba deputény betroka mba nyteny an'zany mba eniko kely député Nicolas namana SVM taloha zao namana fondreny fa mba nyteny izy ory zalahy tsika nefa ny tsy adara-dalàna fa reo lohandoha mpisorona ty milaza mananatra anay ty mitsangana renao milaza fa tsy izy io de mino anao rapitsa raha mahasamy teny an'zany ianao misy le député androany vice président l'assemblée nationale la milaza fa tsy manara-dalàna hitsakitsaka ny lalam-pandroenana zany nanao révision ny lalam-pandroenana reo de fa miferina fa tsy azo kitiana io ohatrany hoe tsy azo kitiana ny mahiray any firenena malagasy tsy azonao zarazaraina tsy mahazo manao sécession anao hoe tesany any tuliara no mizatra tony fangatany a de hoe hiala Madagasikara zay tsy azonao atao zany nanao référendum ao tuliara renao ka maninona no avela efa tsy miteny anao de manaiky zay zao miteny za tsy de tena mbola ty ady hevitra amin'izy io satria lasa mampiakatra le anina sy miaino an'le olona anao a olona natao hoe rereo amin'ny fiarahamonina ny sasany député de izy anao hoe na mpitenenina le olona reto a na tena oetiny fitiavana adala tokoa angamba hoe mety tsara ny fiainako zao a ka tsy maninona na zany ary mety aorinan'izay kio raha ny fa tsy voavaliko teo le resaka énergie zao matsy le olona mba mamery fampanantenana ndray nefa raha ny zavatra nylazain'reto olonreto natonga aza olany tompoko na ka zao ny fomba fitantanany azy ao mijanonao eny taona ny zavatra anankiray potika daolo lana na mijanona roapolo taona eo tsy mbola vita ny zavatra nampanantena iny de mety hozay koa ny tenen'le olona tena tsisy vitany ny zavatra nampanantena itsika
zao izy androany ianao ro za mbo tsy le vaovao androany larobe inona indray mbola inona indray ko teneninao la ataovy aloha zay vabafa ny teneninao hoe zavatra zany biomasy sy zany zavatra nga androany zany de tsy mahinona ry ataovy zany de ataovy zany vita heritaona de aza miteny reny hoe afaka folo andro miteny an'za mazy anao de mahatsiaro zao tamin'ny covid tery itosy noho le misaritaka ny olona tamin'ny fizarana an'le vatsivatsy reny toambatsy moa sa iny anaran'reny tamin'ireny de folo andro any a de vita daholo ny carnet pokotany a misy QR code bara moa sy tamin'izao smart disque izy aiza le izy androany tamin'ny 2020 zany a 2026 tsika 26 de atao an'izany foana ve samy mijery moa tamin'ireny hoe fantatry président hoe nisan'ny fokotany raha Madagasikara isy fokotany rehetrarehetra ozy amena ordinateur daholy a de raisina atao saisie daholo makany daholo tadidiko misy Antananarivo fa ministre raha ty ministre ny agriculture izay mandondona sa ministre ny commerce mandondona mbaravarana io anisan'ny ny olona fanao an'ilay carnet pokotany io zay ministre finy diataonareo ty ka io mibaiko de aiza le izy zao de firy am'izany le izy ka mahatonga an'le ato alay mpanahy hoe tena tsy vita kosa lay fanamby tsy vita kosa lay very rano raha tsy roapolo taona zay satria zavatra ny fanamby natao tompoko hoe Dubai Madagasikara izy le madame député zay izy moa tsy ho faly io lasa Dubai Madagasikara fa fantatry zany a fa tena hoe manapatra otrany olona mihitsy tena mieritreritra ny olona hoe tsy matakatra ny ninona mihitsy a fa eny zareo movezivezy any am'zay misy azy any mahita zavatra mandroso rehetrarehetra any tsy mandroso am'zao re olon'ireny maketsy Maurice fotsiny ianao de mahadiadio ny ahoana fomba fitantanany Maurice tsy tonga lafatra izy a fa mahazotsika mety mizatra atsika ilay tahaka ihany ena re manapetra ny fotoana fa andrandraram-pirenena moa tena betsaka ny azo resahana io zao ny conseiller municipal anankitelo be zao no nakeny amin'ny Sénat teny androany a nanoratra taratasy namerina tamin'ny feo avo an'ilay fanakianana nataona sénateur maro anankiray moa zany ohatry hoe maro tamina fandarana malaza be iny moa naverindry zareo teo mihitsy le hoe misy miteny frantsay kely zay farany resaka ina moa délestage hoe mitabataba tokony midina andalambe sy ny sisa atao anatin'ny lisy de naverindry zareo le oronam-peo teo zay matsaneny hoany tandremana rehefa mitondra ianao na mieritreritra hitondra satria dia atao amin'ny olona aminao za zao miaratsiny mieno any gouverneur moa tsy tiako loatra miteny Antananarivo tsy voafafa mihitsy ane ny zavatra nataon'iny olona iny sy ny namany atao amin'ny Sénat nanao herisetra ara-batana tamin'ny tompoky la sénateur Olivier Rakotovazany izy tamin'ny fotoan'andro tsy voafafany zany na hivavaka izy na ninona izy a raha za manokana zao de tena fotoana fa tam'za moa fotoana valambin'ny folo sy roa arivo nametraka fitoriana ny Sénat tsy nirara iny tany amin'ny tribunal tsony ile olona moa zany no nametraka fitoriana satria de setrasetrana ny vakina ny telefony kapohana ny latabatra ny sotonina izy sénateur en exercice ka onany tsy ataon'ny olona am'izao fotoana zao zay ny ho a le ratsy ny vavana ataon'ireny madame sénatrice reny faneneneny ny fampiarabe eny fa mieniny tamin'izy miteny de no ny lasa mpitondro izy nefa aveo za ianao iny a sahirana ihany no de io izy mipotra io inona ny tsy nylazay legitime io rehefa tsy mavita mialana reo sisisy tsy mendrika zany délestage ny olona ve lahadrano inona no mitranga an'izao fotoana zao karary nenle naveriny olona izy an'izao fotoana zao inona moa ny ohatra tsy raisin'ny olona le jerevo lay tarolo kely tamin'ny transition iny lay niteny ny filohan'ny transition ngiandran'zao la tamin'izany momba ny fitsaboana amin'ny hôpitaly manara-penitra hoe tsy andoavam-bola gratuit io olona teorina hitan'ny olona le carnet aloha vola daholo le de natsony indray mandeha président namandrika koa aloha le progazety satria zay ny asany le président toatrany tsy zangany tena an'io fa gratuit ozy izy io raha zany teo amin'ny toerany de nazavaiko le nieritreritra n'zany tokoa zahay fa tsy zaka le manodina an'lizy de misy fandraisana anjaran'ny olona fa tsy hoe za tsy niteny an'zany a de ampisanan'ny olona de androany ve le olona nandanany zareo tao amin'ny Sénat de ilaza fa tsy niteny an'zany izy manahirany zany ka andriamanitro zareo
indrindra ny tany tanora e mbola Mbola hitondra firenena, jereo ihany androany. zavatra fa averin'ny olona indrindra am'izao lafin'ny teknôlôzia averin'ny olona tena ny feonao sy ny tarenao mihitsy ny averin'ny olona indrindra moa zany zay vahiny eto amin'ny zoiteny dia ho enregistreny olona tsara zay ho teneninao hoe inona ny teneninao zay no mahatonga anay hoe sarinaty fotsiny a kilalao fotsiny io resaka sénateur io satria mety ho apetaky ny olona indri to zatra mitovy tamin'ny sivy folo sy roa arivo any amin'ny 10 io ndray ny SVM malahitry zanga ny SVM tsy miatsy zay ny SVM ena re roa minitra hitondrana afatra mavoaka malagasy tsy ny afatra moa tsy za akory ny nomorala fa fisorana nareo aloha ary fisorana ny olona mpanajana ny olona ny eno atsika am'izay hevitra tsy mety tsy mitovy zay zoiteniny teto a de miteny hevitro a mba asao koa zany ny hafa zany a ingany izy mahasaty aty aminao satria mba nisan'ny fandarana anakiray mba eritreretiko fa mimiakatra ty fandarana ataonareo ato ty ohatra ny fandarana hafa mba asiany hevitra maro lafy a ka iken'ny be sy ny maro ayve zany ny zavatra amisy ny anakiray fotsiny ozy eto amin'ny firenena ajao ny lalàna zareo ary mampanajanyzany voalohany a manomboka any amin'ny filoham-pirenena fa rehefa mandika an'io anao mpitantana mba tazan'ny olona ianao miezaka ianao a mampitovy ny rehetrarehetra eo amin'ny lalàna dia anisan'ny fototra lehibe ampisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika zany na lafin'ny ekônomia na sosialy na fiarahamonina de zay no misy varaha ty miangatra lavy ty zay teneniko atao fa manao ny ataoko de mipotika ny fiarahamonitsika de hoaizytsika samy malagasy eto tsika ka hoan'nytanindrazantsika ny resana zany enary ankasana be deaibe ny vahintsika misaotra betsaka anao Andriamatoa Rivrakoto Vao Front National ny antoko HVM nandraiky vahiny ny fandarana zoiteny tamin'ity alina ity ankasitrahana be deaibe ihany koa isika tany atokantrano tany izay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoanantsika ho amin'ny heriny an'io toy izao indray isaorana ny passionnel ny anala mahitsy na ampiakanjo ny tenako metraka mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko